Anaitra sy nampivaraontsana ny rehetra taty Moromania ny nandreny vaovao fa hanotomandry ny ben'ny tanàna vaovao ny Mangataboangy Rasasina Rindra no alalany rehetra azy lany tao anatin'ny vovonana Irmary tanora voeritreriny raika amby 30 taona monja maty voatifitry ny andianjola amin'ny Rongobasy ny zoma raika amby 20 febroary teo tokony ho tamin'ny 4 teo anelanelany Ambavalozakely sy Akafitra 20 kilometatra miarany commune ambanivohitra Itremo ao anatin'ny distrikana Ambatofinandrahana ity ben'ny tanàna ny Mangataboangy raha izy andeha hiverina hamonjy ny commune Iadidiny rehefa avy nametrahana Samboady tao Ambositra ny alakamisy 20 febroary teo avy hatrany dia tifitra vararaka nataon'ireo jiolahy manodidina 10 eo 4 amby Rongobasy voatifitra teo amin'ny tarehiny izy raha ny fitantarany anadahany izay niaraka taminy tsy nisy ny entana nalainy reto jiolahy reto fa ireo mpandeha sasany kosa samy nanafitra-aina ary amin'nakalaka mihitsy ny basy nampiasan'izy ireo ary eo akaiky tena fapototra mihitsy eo izy mivoaka tao anaty vato avy hatrany dia tifitra dia amo miaro ny anabaviko mijery anazy aho izy efa matory izay koa vao nanisika ny lohako kay indrisy fa izy dao efa vo ny teny moa sapera vora sazy dia mitsangana anatin'ny bobasy iny mijery anazy izy efa manomboka mialaina ny hitako dia misy bala za mandala aty amin'ny lamosana aty fa tsy intsony dia ezaka tafatsoaka amin'ny tobila ny akselerany foana tonga tany aloha amin'izay tanaty patinazy fotaka be tsy afaka tsony tobila ny zanana tosika fa tsy voatosika dia farany araka ny tsoka daholo ny olona dia any tony salasala hoe ahoana ny vorako ny anabaviko izy tsy voa amin'ny tanana na tongotra fa izy efa mialaina iny miara-taraiky eo daholo anay roa raha hivavy anazy afa janona teo izay lasa nandeha dia niantso fokon'olona indray anefa dia fokon'olona mipody teo mijery anazy izy efa nahoaka ny olona tamin'ny rano teo ony izay ny tantaran'ny olona taminy satria bala ray ny hitako teo amin'ny mbola tifira zareo anankiray koa teo amin'ny andrifindrifin'ny tatamasony teo. Nandray ny andraiky ny avy hatrany ny OMC aty amin'ny faritra Moromania no tarihan'Andriamatoa Préfet Richard Rakotomalala nisy ny fivoriana nataon'izy ireo maika ary koa ny fandaminana ny amin'ny fametrahana fandriampahalemana ny fanaovana sava ao ireo navandoza ny fanadihadiana maro samihafa nisy ihany koa ireo olona 3 hafa no samborina avy hatrany. Tanga izay atao hoe mampalahelo satria anisan'ny vehivavy vitsy lany ben'ny tanàna izany vehivavy izany Rasasina Rindra moa no alalany maro azy vao tanora eritseriny nefa dia izany nisy nisopatra izany sahady mampalahelo ny tranga ny fepetrany raisina moa izany dia nidina any ny commandant groupement mitondra ny ekipa anampy ny commandant ny compagnie sy ny ekipa any ary ny bio azy efa ny toerana anao savahao ny toerana iny hijery izay navandoza ary araka ny loharano vaovao nampitain'ny commandant groupement dia hidina ihany koa ny commandant ny surgény Fianarantsoa. Tokony tamin'ny 12 atoandro moa no nikadona teto amin'ny renivohitr'ny distrikana Ambatofinandrahana ny vata mangatsiaka ny Rasasina Rindra ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Mangataboangy tonga ny tsenandrazana ireo tompona andraikitra isan'ny tokony aty anivon'ny distrika no tarihan'ny lehiben'ny distrika sy ireo manam-pahefana samihafa teo ihany koa ny avy amin'ny faritra Moromania sy ny solotena Andriamatoa Vepanina Aingonambinina ny tsapalahelo ary nitondra ny teny fampaharezana ho an'ny fianakaviana marina moa fa hiala any Ambatofinandrahana ny alahady 13 febroary ny razana ary handalo ao Ambositra raha ny fangatahany gouvernoura mialohan'ny hitondrana azy any Antananarivo.